Nitolakandro teo no niona teny amin'ny lapampanjakana Ambohitsirohitra ny filohan'ny fanavaozan'ny kolonely Randreny Irina Mikael. Ireo mpanolontsaina avo ahitana ny général Zafitasondro Marcelin sy ny kolonely Rampanarivo Thierry. Niaraka tamin'ny Premier ministre lehibe ny gouvernement Rajanarson Mamtina, ny ministra misahana ny fanavaozana Maître Hanitra Razafimanantsoa ary ireo ray aman-dreny eo anivon'ny FFKM. Niombana tamin'ny fanatanterahana ny fikonan-doha pirenena ny votoaty ny dinika raha ny fanambarana nataon'ny ministera voakasika. Ny fifanankalozan-kevitra taminay teto androany izay nisy ny fiadidina ny fanavaozana ny repoblika, ny primature, ny ministera ny fanavaozana ary ny FFKM. Zava-dehibe no nitapahana teto androany dia ny voalohany amin'izany dia zavatra telo lehibe izay tsara marina ary tsara ho fantatry ny vahoaka fa tapaka teto androany fa tsy maintsy ny FFKM no mitondra ny fikaonan-doham-pirenena manerana ny Madagasikara zany. Dia ny komity teknika hitsangana eny amin'ny primature mety manomboka amin'ny herinandro zay dia efa mitsangana zay hikambanany rehetrarehetra. Ary ny ministera ny fanavaozana dia tantsoroka ny asany, tantsoroka ny FFKM amin'ny fanomanana sy fikarakarana ny fikaonan-doham-pirenena manomboka avy any amin'ny fokotany ka hatraty amin'ny aty Antananarivo dia ny fikaonan-doha nasionaly izany. Izany tantsoroka zany dia maro lafy, ny tantsoroka ara-teknika, ny tantsoroka ara-pitaovana, ny tantsoroka ara-kevitra, ny rafim-panjakana izay anaraka sy anampy ny FFKM amin'ny fanatanterahana anio ary ny tantsoroka amin'ny filaminana amin'ny fikarakarana ny fikaonan-doham-pirenena. Zay ny zavatra telo lehibe izay tapaka teto anankiray aloha. Dia manomboka zao fanatanterahana an'izay dia hivory ny komity teknika amin'ny herinandro zao andinika ny pitsopitsony rehetra amin'ny fitondrana ny fikaonan-doham-pirenena. Aorianan'izay dia hanomboka hanao ny fampianarana mialatsiny amin'ny fiofanana, ny fampiofanana ny FFKM an'ireo ratsa mangaika izay hiara-iasa amin'ny FFKM any amin'ny fokotany, any amin'ny commune, any amin'ny district, any amin'ny faritra hikarakarana ny fikaonan-doha pirenena. Ary ny zavatra izay tokony tiany gazety ho fantatra ankoatran'izay dia eo ny FFKM izay mbola hampiantso ny mpanao gazety hanao valan-dresaka amin'ny mpanao gazety. Anjaran'ny FFKM no manome ny tetiandro sy ny fomba hitondrany ny fikaonan-doham-pirenena. Ny fanovana ve? Isika rehetra no antony. Manana toe-tsaina miabo ary. Atombohy aminao ary aloha ny fanovana Be azo ny ankohonana. Ahitsio ny famindra ny fipiarahamonina fa tsy mora ny fanarenana. Toy ny fandarantsika isan'ny anankiray nresahana teo ny mikasika ny fiainam-pirenena ny amin'ny ataontsika hoe lay concertation nationale moa zany isan'ny andrasan'ny maro tokoa ny hoe dia ahoana zany dia ahoana amin'ny fandehany tsika koa raha enjana be amin'io hoe dia ahoana amin'ny fandehany io. Ny fandehany zany dia hoe nisy ilay fionana fivoriana an-dadavatra boribory no tanterahana teny Ambohitsirohitra omaly teo amin'ny FFKM zany sy ny mpitondra fanjakana tamin'ny filohan'ny fanavaozana repoblika, ny Premier ministre, ny ministra misahana ny fanavaozana izay ny marimarina kokoa. Dia rehefa nisy ny dinika tao dia mifanao toereny moa zany dia tokony misy karazana hoe fampitam-baovao hoe nanahoana izy tao satria samy andry azahany daholo ny rehetra nanahoana izy tao dia nitondra fanazavana mikasika izay ny filohan'ny fanavaozana dia mba hoinotsika kely aloha ny mikasika izay eny ary eny to. Ny fifanankalozan-kevitra taminay teto androany izay nisy ny fiadidina ny fanavaozana ny repoblika, ny primature, ny ministera ny fanavaozana ary ny FFKM. Zava-dehibe no nitapahana teto androany
dia ny voalohany amin'izany dia zavatra telo lehibe izay tsara marina ary tsara ho fantatry ny vahoaka fa tapaka teto androany fa tsy maintsy ny FFKM no mitondra ny fikaonandoham-pirenena manerana ny Madagasikara zany. Dia ny komity teknika hitsangana eny amin'ny primature mety manomboka amin'ny herinandro zay dia efa mitsangana zay hikambanany rehetrarehetra, ary ny ministerany fanavaozana dia tantsoroka ny asany, tantsoroka ny FFKM amin'ny fanomanana sy fikarakarana ny fikaonandoham-pirenena manomboka avy any amin'ny fokotany ka hatraty amin'ny aty Antananarivo dia ny fikaonandoha nasionaly izany. Izany tantsoroka zany dia maro lafy, ny tantsoroka ara-teknika, ny tantsoroka ara-pitaovana, ny tantsoroka ara-kevitra, ny rafim-panjakana izay anaraka sy anampy ny FFKM amin'ny fanatanterana an'io, ary ny tantsoroka amin'ny filaminana amin'ny fikarakarana ny fikaonandoham-pirenena. Zay ny zavatra telo lehibe izay tapaka teto anankiray aloha. Dia manomboka zao fanatanterana an'izay dia hivory ny komity teknika amin'ny herinandro zao andinika ny pitsopitsony rehetra amin'ny fitondrana ny fikaonandoham-pirenena. Aorinan'izay dia hanomboka hanao ny fampianarana mialatsiny amin'ny fiofanana, ny fampiofanana ny FFKM an'ireo ratsamangaika izay hiara-iasa amin'ny FFKM any amin'ny fokotany, any amin'ny commune, any amin'ny district, any amin'ny faritra, hikarakarana ny fikaonandoha-pirenena. Ary ny zavatra izay tokony tiany gazety ho fantatra ankoatran'izay dia eo ny FFKM izay mbola hampiantso ny mpanao gazety hanao valandresaka amin'ny mpanao gazety. Anjaran'ny FFKM no manome ny tetiandro sy ny fomba hitondrany ny fikaonandoham-pirenena. Zay zany ny teny Botsirohatra tamin'ny omaly hariva, dia tsy fitaridresaka ho atao ntsony fa mazava zay. Telo lehibe zany tsy maintsy zay le voalaza teo mihitsy izy dia hoe mandidy zany tsy maintsy ny FFKM no manao an'io. Raisina ny antso ary fafavonona amin'izany tsika io. Miaraba tompoko. Allô. Eny ary. Sotranao Brito, Roland Brito. Eny tompoko. Dia misaotra ihany koa an'ireo izay nampanomboka ny fikaonandoha mahabe resaka ty, satria ankina lohavintsika io. Dia aloha mba handeha arak'izay dia tsy maintsy hisy vokatra zany. Olona tompona andraikitra ireo, telina miaramila manambonahitra iny, olona finoana ankatoaviny ireo. Ministra anankiray iny moa saky anliana andrehatra ka mba ho an'ny sasany. Fa olona efa nanome ny profo amin'ny fitolomana ny ohatra tarakaratorona ka tsy moa be resaka fa dia hitatsika eo zany dia manaraka an'izay rehetra sy manaraka an'izay sika rehetra. Fa dia isaorana manokana ary isaorana anao olo filazana ny hoe nandresy Espagnol sy Australiana amin'ny basket. Marina fa telo sy telo ihany izy fanay izany aza. Dia zany. Ary ho an'ny mpilalao ny voninahitra, ho an'ny mpiarakara azy ireo, federasiona, fanjakana ihany koa izay nanosika azy ireo. Dia ho an'ny tarandrata rehetra koa mba tokony hitohy arak'izay. Miabo zany ny vaovao an'io mba miabo ny vaovao. Fa rehefa fikeresaka kely ny teny malagasy. Koa mba tsatsatsatsa hitenenina lay ihany hoe atao miabo le izy nareo moa efa mba manao ny asanareo araka ny tokony ho iso. Mba nahafinaritra ny laheno hoanina atao amin'ny FM 470 na 74. Ny resaka nataon'ny filohan'ny SMM Ambitanarivo Andriatsimosoa nampiresahan'ilay mpanao gazety, izay mendrika tenena azy, mpanao gazety mendrika, vehivavy io, nilazany momba ny SMM, nilazany momba ny fahasarotan'ny asan'ny fitsarana tsara. Ary mitombona mihitsy zavatra tena fanazavana tahaka ireny, fomba fampiresahan-lovona tahaka ireny, fampahalalam-baovao tahaka ireny ny takin'ny fireneny ity. Dia le serasera marevaka be fotoana zao maty ny serasera zavotsy fa aloha tena manararakivo tazana daholo fa dia tahaka ireny ny takinina aminareo miasa amin'ny hainao manjery zany.
angamba tsy hoe andesokany afa ihany io fa teny malagasy ohatra manona reto a manao koa zany namana hoe mibozo zany any amin'ny radio misy azy no manezaka ny azy de misaotra nareo tanora misaotra iverenana ihany raha meno le fintana nataon'ny filohan'ny fanavozana ny République colonel Randrianirina Mikael dia ho fantatra miandalana zany hoe roviana ny tenanao ty satria mbola andrafitra zany ny mpiandraikitra miaraka amin'ny comité technique sy ny FFKM fa rehefa mametraka miantsoroka betsaka amin'ny raharaha ho fandehan'ny fombiazany ty fikanantom-pireneny ty amin'ny FFKM aloha zany ny fitondrana am'izao fotoana zao ndao aloha raisiny ty antsy ty miaraba tompoko salama miaraba fa tena karakela tamile aiza le dokotera le mameponzao misy rehefa sakafo-fahasalamana teo tiry ohatra ny sahirana kely ao amin'ny be fialatanana maheno ve anao hôpitaly be fialatanana de raha misy mantany aiza le toerana de ho be fialatanana zay ve linara le foko tany eo meno tompoko allo salama salamo eny ary miaraka le resaka mabe resaka am'izao ray ty le ministeran'ny fikarana sy ny ACC sy ny solombavam-bahoaka ny tena marina de zao tsy madiso tsy madiso noverina amin'ny teny nomena inona le teny nomena tamin'izany fotoana de rava daholo ny any fanjakana rehetra satria raha tsy zany io de isy crise institutionnelle rehefa zay io de za zany na ozy hoe so fianatra daholo zay rehetrarehetra zay fianatra fianarana de zao efa hita ny lesoka sy mahadiso ny iverenana am'izay fanapahan-kevitra amin'ny iverenana teo aloha zay fitaonandoha-pirenena makasitraka an'le izy fa saingy zao tokony miainga hatrany amin'ny fokotany io de ao daholo ny entité rehetrarehetra fa tsy hoe alefa ty ambonimbony aty fotsiny de fekevitra efa voatapatapaka taty ambony taty no arafitra ny ambadimbadika any de lasa tsy mety le izy fa tsara miainga hatrany fotony zay fotsiny le izy sora to ie eny marina aloha zany io resaka ACC Assemblée anteny miram-pirenena ny fitondrana amin'ny fanavozana am'izao fotoana zao betsaka ny afaka resahana tsika ihany moa miezaka mba mitiaroka vaovao fa ahoana ary mahatonga an'izany rehefa voaresaka ao anatinatin'izany maka mikasika hoe tsy voahaja ny fisaraha-pahefana zany séparation de pouvoir de misy lalàna mba marihana zao ohatra atao anatin'ireny fondrom-bahoaka paritra reny de mazava tsara mihitsy ny rafitra eny anivon'ireny hoe fondrom-bahoaka paritra ny raha-pahefana reny zany hoe misy ny mpanatanteraka ny exécutif de misy ny mpanao lalàna miavaka tsara mihitsy ny atao hoe mpanao lalàna ary zay ny organe délibérant fa laza azy eo anatin'ilay lalàna 2014-020 io no misoratra voalohany de raha fetinao olom-boafidy mpanolotsaina zany io na ihany hoe communal na municipal arakaraky ny alehiben'le commune isamponina moa zany de ahoana zany ny resahana an'le satria rehefa mandeha zany lalàna momba ny fifidianana le farany teo io moa zany hoe nanana maro anisany teny anivony anteny miram-pirenena le fitondrana teo aloha ny ongana teo de ohatrany hoe zay lalàna ny tiany zareo natao zany de nalefa ny nampanikena de lany nefa tena tsy nanaja mihitsy n'le fisarahana ny antony de zao ahoana moa no etraretiny hoe voaja ny fisaraha-pahefana nefa ny listra iray no irotsahany be ny tanàna sy ny mpanolotsaina de ohatrany hafahafa be le izy nefa ny lalàna ao anatin'le 2014-020 de mametraka tsara mihitsy hoe rafitra roa samy hafa ny efa mifameno amin'ny asa zay tanterahany ary tsy mifampitsabaka ny organe délibérant na ny atao hoe filakevitra ny tanàna na ny teny meran'ny tanàna sy ny mpanatanteraka zay tarihany be ny tanàna samy olom-boafidy ireo na zany ary de nefa io io lalàna io de mandalo ao amin'le tsy ambodady hoe mety zany de ankehitriny nefa misy zany zao adiefitra be mabe resaka hoe tsy voaja ny fisaraha-pahefana de fa manina ary ny karazana lalàna toy itony no mandalo zany mety
de fa maronaka zany ihany ko zany rehefa mahita an'io resaka hoe syndicaliste moa zany tena presaka tato ato mikasika ny raharaham-boda de anisan'izany ny secrétaire général ny ACC syndicaliste iny de anisan'izany zany le filohan'ny syndicat-ny mpitsara teo le voaresaka teo SMM moa zany de amin'ny lafiny anankiray zany misy le hoe corporatisme zany tsy maintsy mba miaro ihany izy ny mpikambana ao anatin'le syndicat amin'ny zavatra mety mitranga fa amin'ny lafiny roa de mba mijery ihany tena fa izy tokoa moa zany ty reto olona miresaky reto ohatrohatran'izany raha ny ataontsika secrétaire général ny ACC io zao mitsoro manotra kely fotsiny de isan'ireo ataontsika hoe ny vondrona mety tsy de tsarony maro izy fa zavatra nisy zany de tao anatin'ny l'équipe an'le hoe CAED le CAED io zany de hoe contact et action pour l'effectivité de l'état de droit de nisy nitarika an'io lay secrétaire général lefla teo anivon'ny fiadidinan'ny république tamin'ny fitondran'ny Andry Rajoelina de misy any Andriamatody Dinandriamaolo samy mpitsara zareo de lay secrétaire général ny ACC tsika de mpitsara ihany ko izy magistrat izy administratif zany hoe mikasika ny fitantanandra beny de mpikambana niaraka tao ro zareo niaraka tao anatin'le CAED teo zany zareo tamin'izany fotoana zany de rehefa tonga moa reny ireo ano mitadiditsika tsara tamin'ny fotoanandro nisy an'le hoe taty amin'ny sehatry ny fanaovan-gazety zany de nisy koa le hetsiky ny mpanao gazety nitarihan'le lasa ministre moa zany le olona tamin'isy hoe MLE nisy le mouvement pour la liberté d'expression nisy hetsika natao nisy le nandoalika ratsarony maro tery anolohan'ny lampany anteny miram-pirenena tery tany amin'ny taona 2024 tany zany de rehefa tonga teo amin'ny fitondrana moa zany Andry Rajoelina de saika nahazo toerana avokoa reo olona zay nitaritarika na le tatsy amin'ny CAED tsika teo na taty amin'ny tarika ny MLE lasa ministre zay lasa ministre ohatra ny hoe Ramatoa Lalatina Rakotondrazafy le tary amin'ny CAED dia nisan'izany ity le secrétaire général ny ACC amin'izao fotoana zao efa talehan'ny kabinetra tany amina ministera hafa izy tany amin'ny tatsy amin'ny ministera ny fanajariana ny tany zany tamin'izany fotoana zany de avy eo izy lasa secrétaire général teo amin'ny ministera ny poste sy ny fifandraisan-davitra de avy eo izy amin'ny endriny ankehitriny io zany lasa toerana efa tamin'ny fitondrana teo aloha no lovainy zany ao aminatin'io fitranavy momba ny lalam-panorenana io zany hoe hitahita ihany zany satria ny teny frantsay moa zany no milaza hoe dis-moi qui sont tes amis et je te dirai qui tu es mialatsiny aloha hoe raha amin'ny teny malagasy de any raha ohatra ka tsotsoriny zany hoe tena ny mitovy ihany no milambana zay ngamba ny amin'ny teny malagasy mahatsotsotra an'le izy de tsy gaga raha ohatra manana endrikendrika resaka corporatisme le zavatra mitranga ankehitriny fomba fijery anankiray zay fa ho hitantsika ihany ny fivoarana satria raha mijery ny zavatra any amin'ny anteny miram-pirenena zany amin'ny anteny miram-pirenena teo anelanelany teo de hoe misy any fikasana hanova reo solitena ny anankiroa eo anivony ty anteny mera reto amin'ny fitranavy momba ny lalam-panorenana ty satria manana kota anankiroa amin'ireo mpikamana sivy eo ny anteny miram-pirenena de reo roa reo de isan'ny tafiditra ao anatin'le hoe roa anaovana ino ty izy fanadidina nanokafana fanadidina nangatana le hoe fahafahana manenjika azy ireo teo amin'nivon'ny ministeran'ny fitsarana dia raha ny eno zao tamin'ny omaly tamin'ny fikaroam-bovozena tao de hoe tsy amatra am'zany eo anivon'ny anteny miram-pirenena de ho ratsika eo zany ny fivoaran-draharaha de zay aloha zany ny zavatra hita satria rehefa mandeha moa io de tsy maintsy malasa ihany anao fa inona mety mahatonga zany rehetrarehetra zany fa ahoana sahoana mifandehany zany CAED zany tamin'ny fotoanandro de isan'ireo tompokevitra tao anatin'ireny le ataontsika hoe famolavolana alohantsika mba somary mialatsiny kely hoe mirafraîchir amin'ny mémoire zany de ireo le isan'ny membre ao anatin'ny CAED ireo dia isan'ny namolavola le ataontsika hoe rijateny nomenan'le CCC sara mbola tsarotsika nisan'ireny le ataontsika hoe conseil consultatif constitutionnel zay ny filohan'ny ACC ankehitriny io no nitarika an'izany tamin'ny tany amin'ny taona 6 sy 10 nisan'ny le lampanorenana misy ankehitriny io zany hoe reto le sasasasany reto ataontsika hoe mpitsara nisan'ny mpikambana atao anatin'le CAED raha vetsika ihany de misy le contact et action pour l'effectivité de l'état de droit reo zany nisy nanao karazany hoe proposition amin'le hoe texte zany texte ho an'ny resaka lalam-panorenana io de namenandry ny ekipa zay nitarian'ga Florent Rakotoarso tany amin'io de io nanaovana fitsapakevim-bahoaka tamin'ny taona 10 iny zany any raharaha de raha ohatra zany ka jerena tsy tenitsika hoe olon'iza
olony zamo ianao ry alatsiny ao anatin'izy fa raha ohatra zany tsorona kely amin'ny teny ndaimbava fotsiny de ainontrareo amin'ny Tsiprieny io resaka lalam-panorenana amin'izao fotoana zao io ary tsy gaga mihitsy raha ohatra ka zao zany ny ataontsika hoe réaction ny ao amin'ny mpanatanteraka mihoatra an'lisy satria amin'ny lafiny anankiray zany dia everina ohatra ny tena hoe io constitution amin'izao fotoana zao io lalam-panorenana io dia ohatra ny hoe tena zazakely ny zareo reo zay izy de io mahatonga an'le samy mamikotra amin'izay ifikirany io ndao aloha ratsika ny atsy minaraka fa sy lavalava kely fa mahatonga atsika tsy maintsy ikaro koa inona mahatonga zao rehetrarehetra zao moa eny ary miarabanareo de miaraban'mpiainy aloha ny resana politika aloha resahako ny toetrandro fa nresahako sy de nrevaka tamin'ny Facebook niova be toetrandro mila mandray ndraiky navoaka ny organisation mondiale de météorologie fa tratran'ny feny El Nino Madagasikara io de malefa anaty Facebook le izy de imezany gasy raha angatily izy tena variana imezany nefa de efa zava-doza ny suite ny El Nino tompoko de miakatra ny hafananao aminao miavitsy ny orana de ho sahirana ny fambolena fa na ny jiramaza mety ho sahirana amin'io satria miaritra ny rano ary ny phénomène El Nino de tsy vitan'ny taona ray fa maharitra indraindray hatrany amin'ny 5 taona any mihitsy de isika io zany ho tratran'ny kere ho tratran'ny haintany de andeha mafy be koa ny dotany tsy normal io température an'Antananarivo efa miditra ty amin'ny volana juin mbola manodidina 25 degré rery vahoaka mila mitandrina sy misaintsika indrindra fa nareo mpitondra fanjakana tompony andraikitra ny environnement fambolena sisy avela atoin'olona zany fa imezan'ny olona izy anaty Facebook tsy fantany mihitsy hoe inona le phénomène El Nino ajany koa an'iny ozy ianao teo hoe raha tianao fantatra moa diza ny namanao de andana tadiavy ny parcours-le olona ny président ny ACCO andana jereo ny parcours nanomboka tany 1996 tany de ho fantatrao izy hoe taiza de taiza reny olona reny mavarina de zao reny masy place foana inona mahatonga anazy masy place foana mivadika atsy izy de mivadika ry de avadika amin'ny palitao de tsy haitsy inona avadika fa zao mahatonga any masy place foana piso lelaka de mpanao be ny oui zay tenen'ny lehibe ny azy de oui arahany daoly na tsy mety ho arahany foana io de farany amin'ny concertation nationale ho atao zany izy fa zao mavarina BDB ny tsipakao tsy manaky ny FFM fa natolo-kevitra ray ary nge tsy omeny hoe inona le hoentiny za tompoko mialatsiny fa za fa manana 40 page ato za manomana azy za re misy 40 page netiko makao nytiny fa tentika ambanana tsy manaky ny FFM kanefany natolo-kevitra ray nge tsy aseho hoe tia ny hevitra mombany hoe tia ny hevitra momba lalam-panorenana na ny fizara-pahefana tsy misy tena manahirana eny tompoko mbola ho lava moa zany izy satria mbola misy fivoriana maro lafo zany andeha mbola isy ihany koa ny fanofanana zay atao amin'ny FFKM mikasika an'ity ho fanatanterahana an'ilay fikaonandoam-pireneny ity araka ny toromarika sy ny ataontsika fampitambavao nataon'ny filohan'ny fanavozana ny repoblika zany ndao ary ny antso manaraka anay ary eny ary eny tompoko ndao ary mana mafileniteny nateo misy ohatran'ny karazana préambule nataony lasa eny nasa fito tsy haiko tony fa iny mifangaro voraka takatsy ny any ambany vohatra zany mifakany de makonfofotany iny mitonga an'izy zay no hoainy mbola eto mbola tsara rehefa nanao an'izay aloha zareo hoe misy ino atao de atrona misy manondro daty izy eo amizao fa aingany tsy emitra indray tady vitara fa inefatra ny emitra zao izy tam'ty vota voaraikitra de ka ny participation any olona zany concertation participative zay ny izy fa tsy songadinana hoe ianona ny makona raha izay manko république hozy izy misy raha 100% no atranga fa tsy mitondra no aterena iainao anatin'ny concertation iny tsy hoan'ny mpitondra le concertation hoan'ny vahoaka hoan'ny république hoan'ny zanaka mandafo de izay ihany ny tokony tsy voaka amin'izay ny FFKM satria fa manomboka be kiana zao le FFKM misy zareo variany finoana hafa tsy manosany fatotanaiky hitako anaty Facebook eo fa iny tsy hoe de anaiky any daholo inona fa inona ny manakaikikaiky kokoa an'le marina tsy hoe marina zato isan'andro fa mba manakaikikaiky kokoa an'le marina manakaikikaiky kokoa an'le tsy manavaka manakaikikaiky kokoa azy ka amiko raha ohatra olona ka tsy arany lalàna hoe
any ambe finatrana ofidiana tsy maintsy any manko ny resaka ao farany aminao aloha ilataka fa zay hiarananana kosa aloha tsy ilataka miana ohatra ka madio ary ny filoham-pirenena teo aloha raha ohatra ka afaka ina aloha izy lataka dia ny vahoaka ny tsara azy zay angamba hitako akaikikaiky amin'le izy fa raha ohatra hoa ka izay no hoe dia izay le izy raha fa tsy manaraka ny lalàna moa izy dia tsy afaka manao an'izay dia izay no izy aloha mba tsy tonga no izenao anatin'le concertation nationale fa mba ny vahoaka malagasy sotade raha nahenony fampidirana aloha zay nataony teo anivon'ny mpitarika an'le fivoriana omaly dia le hoe tombontsoa am-bahoaka tombontsoa pirenena no mialoha lalana sy ny mandrafitra ny lalatsaina amin'ity resaka fikaonandoha pirenena ity raha meno zany le hoe tsy maintsy ny FFKM dia izay zany le fandehany eo fa dia karazana tanjoroka ihany tsisa no ataon'ny fanjakana amin'ny alalan'ny ministera eo tika mahita azy miaraba tompoko mietiny miaraba isaika kivy ihany fa sotra mandray mila faharetana mila finiavana ny miantso ato ty manko tsy kilalao-ndrazaka hoe nalazina ena fa dia efa zay le izy ataoko ahoana fidiry ny loza anjo fireneko momba n'le zava-misy aloha dia mabe fanantenana ny anahy zany maha-kristianina FFKM io zany aloha ny hoe mitondra dia fa zava-dehibe zany fa izao ny zavatra tany io zany raha mireusir dia mitombo ny mpino dia ohatrohatr'izay zany pozitiva be fa raha vo sanatria eseka fa izao mantsy raha vo ny FFKM zany dia tokony boky teny fiainana no entina eo ary ny mahafinaritra dia zao mitovy ny SADC sy ny Union africaine tsika mantsy manendrinendrika andreo pareo tena manaiky andreo na ifidèle razarapera miala tsiny manonona ny anary ina ngeka nanao defita amreo fa ny aiky tatyariny hoe sarotra miady hevitra amreo ary sarotra miady amreo fa nindreo rehefa hoe zao ny statut zao ny anna dia iny ny ampiariny consensuel inclusive mody ny exilé mazava nge zany re olona many raha vao tsy zany nitondrantsika an'io fifamelana 3F fa ny fandray zany raha vao tsy zay nitondrana an'io dia mandeha fotsiny tsika mvalany fotoana lasa tsy misy tsodrano fiainantsika malagasy ma dia andeha ho any atamatavy ary tonga vasoa andeha hianana raha tonga vasoa firenena verangany no entina dia ozona mibobaka fianianana mibobaka zay zany dia maniry mba boky teny fiainana no ampiarinao aza matahotra zay tsy kristiana fa tsara be ny teny ao hoe tsara be mampilamina aza matahotra dia momba an'ireo Dieu propose l'homme dispose mba zavaina kely amin'ny Maria tsy idirany hoe propose izy tamin'ny Maria na tamin'ny latsany aty Jesosy tsy nihery izy na Jesosy niakatra tsy nihery tamin'ny 12 mitsambo izy fa reny efa décision ny programmany Maria ianao ny ametrahana an'le zaza ny za zao tena ohatrany hoe safidy hoe hiandry zay fanazavana hoentin'ny FFKM amin'ny fomba hitantanany sy ny mety ho votovoto atiny raharaha ny resaka mandidina ny fikaonandoha-pirenena vao mety hanokatra adihevitra raha misy adihevitra mbola sokafany fa nefa mazava aloha zany zao hoe ny FFKM no mitondra sy mandrindra mitarika an'io zay zany aloha dia fa misindra aloha ny ainy hafa hoe fa hoany izy ty hoe ataoko toza dia ifanotany eo fa efa mazava zany amin'iny tsy maintsy zay mihitsy ny voambolana nampiasain'ny filohan'ny fanavozana teo miaramila raha teo officier supérieur no resaka an'izany dia eo zany mijaby rito zany zao dia miandriny hoe inona ny fanazavana hoentin'ny FFKM raha ohatra fa misy tetiandro mifanaraka amin'izay kio dia andray zany vao mety iresaka momba n'io zavatra io fa zavatra hafa no mety ho ataontsika lahady hoana manahoany ndao ary eny tompoka ho avoakanay aloha ny omba raha mbola tsy vonony ianao ndao ary